Saotra dera laza no atolotritsika an'ilay zoko be vitsy Jesosy Kristy zoko malala. Mangasitraka ny tompo isika riavako nomeny indray izao fotoana izao. Dia hijery ny antsipiripianantsika mandrakariva ny tompo riavako malala. Dia nanasa ny tompo riavako hijery izay mety mangalatra ny fifaliantsika. Manasa ny tompo hijery ny atsipiripiainana tsirairay avy izay mety hoe mahatonga ny olona tsy hanampahasambarana. Dia nalefa ny tany amin'ny resaka hoe fahasarotam-piaro riavako malala. Inona ny tiany tompo tenenantsika ny amin'ny fahasarotam-piaro io? Satria na dia tokoa ara hoe matoa sari-piaro dia tia izany marina kosa izany kanefa indraindray mampijaly antsika izy io. Dia andao ary anasa ny tompo isika ny fanahy masina hiteny amin'ny vava mpanompony ny momba io ary ny anasitrany ny antsika raha toa ka tena hoe mampijaly antsika izany. Ary vavaka isika riavako. Mankasitraka anao izay Kristy mpanjaka ny amin'izao fotoana izao. Dia hiteny aminay ianao. Te hampahery anay ianao Jesosy, te hanasitrana anay ianao, te hanafaka anay ianao ny amin'izay rehetra mbola mangeja anay. Dia mitenena ary ny fanahinao anao ka hiteny Jesosy ary hakasika ny fony maro hanasitrana ny fony maro. Mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Eny tokoa riavako araka ny teniko teo. Matoa mahasari-piaro dia tena tiana. Dia Andriamanitra ihany koa nge riavako sari-piaro sari-piaro tamin'ny teny izy tao amin'ny testamenta taloha moa ny amin'ny zanak'Israely sari-piaro izy amin'ireo. Fa rehefa sari-piaro izy dia ahoana? Manifestation ny fitiavana no nasehony. Tsy hoe sari-piaro izy riavako malala dia feno fanahiana na tsy feno fifaliana ny fony. Fa rehefa sari-piaro ny tompo dia araka izay ataony eo amin'ny Isaia 5:5 dia nge mba jerentsika vetivety riavako malala ny Isaia 9:6 manahoana ny manifestation ny fahasarotam-piaron' Andriamanitra riavako malala. Inona ny ataony? 9:6 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny androso ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasari-piaron'i Jehovah tompony maro no ahatanteraka izany. Rehefa sari-piaro Andriamanitra dia na ny ataony riavako malala mandroso fitiavana izy. Mba tsy hahafahan'ny olony hierikerika azitsika riavako izay fahasarotam-piaron'Andriamanitra izay no tiany hampianarina antsika. Ahoana ary izany riavako malala? Ajantsika eo nge iny jerentsika raisitsika iny amin'ny farany fa izao riavako hoy ny tompo ihany koa aminao. Malala eo imasoko anao eny be voninahitra sady tiako. Ahoana hoy? Malala eo imason'Andriamanitra isika riavako malala dia ahoana ny valerantsika? Be voninahitra. Be voninahitra. Misy fotoana tokoa isika riavako malala ary mety efa nahazo ny tsirairay avy izany rehefa mahita ny vatsika ohatrany hoe miherikerika dia tona mafy ny fotsika dia ohatrany hoe lonjolonjo izay isika. Raha tojo izany ianao dia ahoana? Ataovy ny vavaka misaotra tompo mampahatsiahy ahy fa malala eo masonao ary be voninahitra sady tianao. Riavako malala, rehefa nandray ny tompontsika dia manana ilay fahendrena, manana ilay fahatahorana an'Andriamanitra valeur lehibe. Hoy ny tompo amin'ny teniny,
Tsy ny haingo eny ivelany izy ny mampiavaka ny vehivavy tsara, fa ny ao anaty. Ary fantatry ny vaditsika izany ry havako malala. Mety nisy taona koa ny maso taferikerika, saingy jereva misolomaso mavokely avy eo. Ary tadidio ry havako malala fa rehefa nanantsika ilay fahendrena, ilay valeur tena sarobidy. Tahaka ny nambarany ilay lehilahy tao amin'ny ohabolana fa 1:30 andeha jerentsika vetivety, andeha jerentsika vetivety fa androany ny tompo dia anafaka atsika ao anatin'ny fahasarotam-piaro mangejantsika izay tsy afahantsika manam-piadanana io ry havako malala. Nahoana hoy ilay lehilahy mantsy an'ilay vehivavy mendrika atao amin'ny 1:30 ny ohabolana amin'ny anaran'i Jesoa 9:20. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro no zazavavy nanao soa. Maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra no izy rehetra. Toizako, fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany oderana. Raha sendra tratrin'izany ianao ry havako malala hoe mahita sendra mierikerika ny vadinao, dia tadidio fa ny valeranao tsy afoizany ny vadinao iny. Anao tahaka ny tenin'ilay lehilahy ato amin'ny ohabolana 1:30, maro tokoa ny tsara bika, maro ny tsara tarehy, maro nanao soa, hafa ihany ny hoy ny vadintsika ry havako. Rehefa mandeha amin'ny fahendrena sy manana ny tompo isika, eo aloha kely eo izy dia efa tonga dia mety hoe eritreritra hoe nenahy mendrika intérieurement izay ny zava-dehibe, fa ireny mety iverany fotsiny ihany. Azontsika very havako malala noho izany. Rehefa sendra zavatra tahaka izany, aza milonjolonjy, aza hiadivana amin'ny vadintsika, tonono ny vavaka ao anatsika. Be voninahitra eo anatrehana satria manana ny tompo feno fahendrena ary tsy atakalo ny akoso-bolamena. Ary izay indrindra sûrement ny ao an-tsainy ny vadintsika rehefa avy eo lasa kelikely eo. Tsy atakaloko ny izay be valeur eo anatrehan'Andriamanitra. Ory havako malala, misy eo volamena tena izy, misy eo ny akoso-bolamena, iza no safidiana? Isafidy ny akoso-bolamena va ilay efa mahafantatra fa tena volamena valeureux itsy an-tanany? Tsy ry havako hoe noho izany. Matoky ary foano hatreo ny atezitezerina rehefa sendra zavatra tahaka izany. Mangalatra ny fiadananao izany. Ao ihany koa indraindray ry havako malala, ny fandefasantsika fisainana mamorona. Hoy ilay zoky izay, indraindray hozy izy ny fisainantsika ihany no mamono antsika, mampijaly antsika. Tena marina izany ry havako. Ahitsy kely izay teny izay, ny devoly mampiasa ny fisainantsika ampijaly antsika. Olona tsy maninona any fa miasa ohatra, na misy zavatra ataony alefantsika lavitra be ny fisainantsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy hoe mijaly izay mamoro sain-dratsy azafady ry havako. Ny fisainana mazava no hiaro anao. Ohabolana 2:20. Mijereva misolomaso mavokely ry havako araka ny teny izay mpanompon'Andriamanitra izay. Taratara ny vadinao, indraindray mety tsy mandray telefona, aza tonga dia ilay solomaso mainty be ataon'ny devoly eo amin'ny masonao ny jerevana ny zavatra. Fa ilay solomaso mavokely ary arao vavaka tompo, arovy ny vadiko iny. Matoky ny fiainao ny ankohonako, ny tokantranoko eo anatrehanao. Azontsika ry havako malala. Azontsika ry havako malala. Tiany tompo afaka ianao ry havako amin'ny fahasarotam-piaro izay mangeja anao io. Amin'ny fahasarotam-piaro izay mampijaly anao io. Vao misy zavatra anana kely dia mijaly ny fonao sy ny sainao. Valeureux ianao. Dia izao araka ilay fampijirana tena aloha, rehefa
maneho ny tompo hoe saro-piaro dia manao izay mety amin'ny zanak'Israely moa izany tena andresahana teo. Ny amin'ny taranaka Davida hoy izy, misy teny fikasana maro ny teneny teo dia hoe ny fahasaro-piaron'i Jehovah no hanatanterahana izany. Izay ilay teny tao amin'ny Isaia teo ry havako. Dia izao hoe, raha tena hampirofo isika fa tena tiantsika mivadintsika, ilay fahasaroam-piaro mampijaly antsika, ary mety lasa mampijaly azy ihany koa satria tena lasa tezitezitra foantsika, konjokonjo foantsika izay tsy azo indraindray. Dia fitiavana atao. Tena hampirofo ny fitiavantsika isika. Dia fitiavana be dia be ameny. Kolokoloa ny fitiavany, tsy ahafahany mieritkerika ihany koa. Itenenany ihany koa, mba be valeur ny vadiko ary tena ampy ahy mihitsy ny fitiavany asehony ahy, ny famoram-panahy, ny famondram-po. Izany ny karakteran'ny vehivavy mendrika ao anatin'ny ohabolony 1 ry havako, ary izany ihany koa ilay hoe firavaky ny vehivavy tsara izay ambaran'ny tompo ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao ry havako. Tsy ny randrana ivelany ozy izy, tsy ny firavaka ivelany. Azontsika ry havako malala. Valeureux ianao na anatiny na ivelany. Dia izany fampianaran'ny tompo izany any ry havako, hanasitrana ny fontsika, hanasitrana ny fontsika, hanafaka antsika amin'ny ngeza. Dia an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra ho amintsika foana kosa ny fiadanany. Amen.